Miarahaba antsika rehetra izay manaraka izao programme zao. Eto a dia manao filazana kely ary mamintona zavatra ataontsika amin'ity taona ity. Akantsika mafantatra fa amin'ity taona misy antsika ity no fankalazana manokana ny 20 taonany 22 octobre 1844 izany. Ka izany daty zany dia ankalazaina manokana eto amintsika ary magneran-tany. Mila manao hetsika goavana ny fiangonana na district na fédération azo atao manao zany mba hamantarana hoe ny fitoriana filazany tsara ny mahito antsika ny fiangonana adventiste taona ny any fahafidy dia mankalaza izany amin'ity taona ity. Azontsika atao ny manao hetsika mampiavaka atsika amin'ny maha adventiste atsika amin'ity taona ity zany. Raha eo fiangonana ohatra zany izany dia azo asio amin'ny alalan'ny sary mihetsika na seneto izy atsika, azo atao amin'ny alalan'ny tononkalo, amin'ny alalan'ny talenta maro samihafa, azo atao amin'ny alalan'ny antsankila izany, ary agnantsôvana fiarahamonina anambarana amin'izy rehefa nanomboka atsika ary vitaintsika ny asa. Azontsika atao ihany koa ny mamorona programme manokana amin'ny alalan'ny fizarana boky missionnaire ararotintsika ny mizaha intéressé indrindra ijery manokana ireo olona reo ka hitovy filazantsara amin'izy ireo zany atsika, indrindra moa fagnomanana impact 2025 zao ka anjarantsika fiangonana no mandrindra izany. Eto a dia magnentana ny paster rehetra, ny fiangonana rehetra hiaraka ifanometanana amin'ny fankalazana izany 20 taonany 22 octobre 1844 izany. Dia manantena fa andehanjaka amin'izany atsika ka hiaraka ifanometanana vita ny asa ho avy Jesosy ho any an-danitra atsika tsiraiavy. Misaotra indrindra tompoko.